Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Eky Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Eky Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Eky Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Mateo 7:20. Ny nanontaniany lohan'ny mpisorona sy ny loholona an' Jesosy ny amin'ny fahefana ary ny fanoharana navarin' Jesosy azy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy. Ary izy naniraka ny mpanompo ny andro izay efa nasainy mba hankao amin'ny fampakaram-bady, fa tsy nedo avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe, lazao amin'izay efa nasaina hoe, indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavony ny ombiko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Koa mankanesa ty amin'ny fampakaram-bady ianareo. Nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sahany, ary ny anankiray ho any amin'ny variny. Ary ny sisa ny sambotra ny mpanompony, dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Ary dia teritra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany, dia nandringana izay mpamono olona, nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa izay efa nasaina ny tsy mendrika. Koa mankanesa ianareo any amin'ny sampanandalana, ary izay hitanareo dia asao ao amin'ny fampakaram-bady. Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy, na ny tsara, ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. Ary no nefa nitra ny mpanjaka izany mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izy tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry sakaiza, ahoana no idiranao eto, nefa ianao tsy miakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia asiana izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatoro ny tongony aman-tanany, dia ario any amin'ny maizina ny ivelany izy, aminy misy fitomaniana sy fikotroanify. Fa maro no antsoina, nefa vitsy no vidiana. Ny nanontanianan'i Jesosy ny amin'ny mandovola hetra ho an'ny Kaisara. Ary tamin'izay, dia lasa ny fariseo ka niara-ny saina mba hamandrika azy amin'ny teniny. Dia naniraka ny mpianany mba amin'ny Herodianina ankeo aminy izy ka nanao hoe, mpampianatra, fantatra fa marina ianao, ka mpampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra ary tsy manahy olona, satria tsy mba mizahatavan'olona. Koa lazao aminay ary izay hevitrao, moa mety va ny mandovola hetra ho an'ny Kaisara sa tsy? Fa Jesosy nahalala ny faharatsiany dia nanao hoe, nahoana ny maka fanahy ianareo ry petsara velatsia, aseho ihany farantsakely fandoa amin'ny hetra. Dia nitondrany denari izy. Ary hoy Jesosy taminy, aniza ity sary sy soratra ity? Hoy izy ireo, hoy izy taminy, an'i Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy, aloavo an'i Kaisara ary izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ary no nahare izy dia gaga, ary dia nandao azy ka lasa nandeha. Ny nanontaniany Sadoseo an'i Jesosy ny amin'ny itsanganan'ny maty. Tamin'izany andro izany, dia nankeo amin'i Jesosy ny Sadoseo sasany, izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty, ka nanontany azy hoe, mpampianatra, Mosesy nilaza hoe, raha misy maty momba, aoka ny rahalahy nampakatra ny vadiny ka hiteraka hamelomaso ny rahalahy. Koa nisy 7 rahalahy tetỳ aminay, ary ny zokiny nampaka-bady dia maty, ary satria tsy nananjanaka izy, dia navelana ho an'ny rahalahy ny vadiny, ary toy izany koa ny faharoa sy ny fahatelo hatramin'ny fahafito. Koa faran'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Raha ny fitsanganan'ny maty, ho vadin'izy amin'izy 7 rahalahy moa raha vehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy rehetra. Ary Jesosy namaly ka nanontany hoe, mahadizo hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Fa amin'ny fitsanganan'ny maty, dia tsy mba hisy ampakabady na havoaka ampakarina, fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Fa na amin'ny fitsanganan'ny maty, moa tsy mbola novakianareo fa ny teny nataon'Andriamanitra taminareo manao hoe, izao no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Andriamanitra tsy an'ny maty fa an'ny velona. Ary ny vahoaka raha nandre dia talanjona tamin'ny fampianarany. Ny nanontanianan'i Jesosy ny amin'izay didy lehibe. Fa ny fariseo noho nandre fa
Nampahasina ny Sadoseo izy dia niangona. Ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany naka fanahy azy ka nanao hoe, mpampianatra, mididy manao ahoana moa ny lehibe amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiavana namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantonan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ny nanontanian'i Jesosy ny fariseo ny amin'izay mahazanaka Davida ny Mesia. Ary rehefa tafangana ny fariseo dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, ahoana no hevitrareo ny amin'ny Kristy? Zanak'iza moa izy? Hoy izy taminy, zanaky Davida. Hoy Jesosy taminy, koa nahoana ary Davida amin'ny fanahy no manao azy hoe tompo, ka manao hoe Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao eo ambanin'ny tongotrao. Koa raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana no mahazanany azy? Dia tsy nisy nahavaly azy na dia teny iray. Das Evangelium nach Matthäus Kapitel 22. Im Namen Jesus. Und Jesus antwortete und redete abermals durch Gleichnisse zu ihnen und sprach, das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohn Hochzeit machte. Und sandte seine Knechte aus, dass sie die Gäste zur Hochzeit riefen, und sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen hin, einer auf seine Acker und der andere zu seiner Hantierung. Etliche griffen seine Knechte, hielten sie und töteten sie. Da das der König hörte, war der zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Da sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wenn ihr findet. Und die Knechte gingen aus auf die Straßen und brachten zusammen, wenn sie fanden, böse und gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein Hochzeitkleid an. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du herangekommen und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werfet ihn in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Da gingen die Pharisäer hin und hielten eine Rat, wie sie ihn fingen in seiner Rede, und sandten zu ihm ihre Jünger samt des Herodes Diener. Und sie sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht, und du fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was dünkt dich? Ist es recht, dass man dem Kaiser den Zins gebe oder nicht? Da nun Jesus merkte ihre Schalkheit, sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Weiset mir die Zinsmünze. Und sie reichten ihm einen Groschen dar. Und er sprach zu ihnen, wes ist das Bild und die Überschrift? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, so gebe dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Da sie das hörten, verwunderten sie sich und ließen ihn und gingen davon. An dem Tage traten zu ihm die Sadduzäer, die da halten, es sei kein Auferstehen, und fragen ihn und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, so einer stirbt und hat nicht Kinder, so soll sein Bruder sein Weib freiern und seinen Bruder Samen erwecken. Nun sind bei uns gewesen 7 Brüder, der erste freite und starb, und dieweil er nicht Samen hatte, ließ er sein Weib seinen Bruder. Desgleichen der andere und der dritte bis an den 7. Zuletzt nach allen starb auch das Weib. Nun in der Auferstehung, wes Weib wird sie sein unter den 7? Sie haben sie ja alle gehabt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt und wisset die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes.
In der Auferstehung werden sie weder freien noch sich freien lassen, sondern sie sind gleich wie die Engel Gottes im Himmel. Habt ihr nicht gelesen von der Totenauferstehung, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und da solches das Volk hörte, entsetzten sie sich über seine Lehre. Da aber die Pharisäer hörten, wie er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und sprach: Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Da nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus und sprach: Wie dünkt euch um Christus? Wes Sohn ist er? Sie sprachen: Davids. Er sprach zu ihnen: Wie nennt ihn denn David im Geist einen Herrn, da er sagt: Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße? So nun David ihn einen Herrn nennt, wie ist er denn sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten und fragte auch niemand